Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sazy tamin'ny zanabolana tamin'ity anio ty mahazo vanatra ny raombaratra ato amin'ny lakandrany Mozambika indrindra moa ho an'ny tapany avaratry ny lakandrany Mozambika misy an'izay ilay fatrany ratsy resanatra amin'ny omaly moa zany ka arahana maso hatrany ny mety ho fivoarany tamin'ity anio ty indrindra tamin'ny telora tolakandro tanoany dia manodidina ny 900 kilometatra avaratra somary avaratra andrefa ny Besalampo moa nisy ny ivony somary mbola malefaka ny rivotra miaraka satria dia manodidina ny 520 kilometatra isan'ora izay rahana tafiotra 80 kilometatra isan'ora tsy dia nihetsika loatra ity fatrany ratsy ity raha tamin'ity anio tia ny vinavina kosa indray dia tomombana amin'ny ankapobeny ny fatra ivoaran'ity fatrany ratsy ity ka avinavinaina ivadika ho rivodozy izy any amin'ny farany herinandro ny zomay zany manoloana izany dia etana sady ny ponina amin'ireto faritra manaraka ireto mba hampiatra ny fepetra mifanaraka amin'ny filazana loza fanairana miloko maitso ho an'ny faritry Boeny sy ny faritry Melaky raha ny lalany ity fatrany ratsy ity moa raha ny vinavina hatrany raha toka mivadika ho rivodozy izy dia miditra any amin'ny faritry Boeny ary mamakivaky ny tapany avaratry ny voatany ary manana mivoaka any an-dranomasina any amin'ny faritra voany atsinanany nosina manakaikaiky ny Toamasina. Hitantsika eo ihany moa ny mety ho fivoaran'izay fa amin'ny ankapobeny ihany koa ny rotsakorana dia fa mitoetra tanteraka any amin'ny tapany avaratry ny Madagascar indrindra ho an'ny tapany avaratry andrefan'ny Madagascar iny moa no tena ahitana an'izay rotsakorana izay manodidina ny 50 ka hatramin'ny 100 milimetatra ny orana andrasana ao anatin'ny 420 ora ary manoloana izany koa dia efa misy ny fampitandremana miloko mena ho an'ny district ny Nosbe sy Ambanja analalary ny any Mahajanga voalohany sy faharoa Mitsinjo Marovoay ary Ambatoboeny. Fampitandremana loko mavo kosa ho an'ny distrikany Mampikony sy ny any Borziny, Antsohy, Belalana ary ny distrikany Soalala. Filazana miloko maitso mahakasika an'izay avetsana rotsakoran'izay kosa ho an'ny distrikany Besalampo, Mandritsara, Befandriana Avaratra ary ny faritra Analamanga, faritra Betsiboka sy ny faritra Alaotra Mangoro no voakasika an'izay filazana miloko maitso izay. Manoloana izay rehetrarehetra izay dia entanina ny ponina mba hitandrina ary koa anaraka ny toromarika omen'ireo manam-pehefana isa-tokony isoroana ny loza mety ho ateraka izay fiakaran'ny rano na ny mety ho fitsahan-tany vokatry ny apetsahana izay rotsakorana izay amin'ny ankapobeny ny mahakasikasika an'iny fa ny toetry ny androntsika kosa varatra hatrany misaika ahitana ny rotsakorana amin'ny ankapobeny itoetra zany ho an'ny faritry Dianasy, morontsiraky ny faritry Sofia ary koa ny faritry Boeny ary ny any amin'ny distrikany Besalampo mety raha ikotroka moa ny orana ao anatin'izay ny orana malefaka ihany koa dia andrasana any amin'ny faritry Savasy, ny faritra Ambatsoa mandraolona ny andro any faritry Menabe sy ny faritra Atsimo andrefana ny maina amin'ny ankapobeny raha ny toetry ny androntsika piso tolakandro misy hatrany ny orana mety raha ikotroka ho an'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara, ny faritry Sofia izany sy ny faritry Boeny ary ny faritry mbola ahitana orana ihany koa ny faritry Savasy ny tanin'ny faritry Sofia mety endrika tandrifindraona kosa zany ho an'ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimo andrefana ary ny ilany andrefana amin'ny voatany mandraondraona ny andro ho an'ny faritra Analamanga, Boholava, Itasy, Betsiboka ary koa ny any amin'ny faritra Nalanjorofo sy Ambatsoa. Ny ambiny dia mety balika kokoa ny masoandro amin'ny ankapobeny. Ny maripahana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 430 degré Celsius kosa ao amin'ny faritra Atsinanana ny any amin'ny ilany andrefan'ny Nosy manodidina ny 430 degré Celsius ny maripahana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay ny zoma dia mbola misy hatrany ny rotsakorana izay mety raha ikotroka ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara izay manatombo moa indraindray amin'ny ankapobeny araka ny efa noresahana teo orana ho an'ny faritra Sava, Ambatsoa sy ny faritra Analanjorofo ary mety hitatra ho an'ny faritra Betsiboka sy ny tapany avaratra amin'ny faritra Alaotra Mangoro izany misy ihany koa ny tandrifindraona izay indraindray ho an'ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimo andrefana, ny faritry Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, ny ilany andrefan'ny faritra Moromania sy Matsiatra ambony ary Iorombe mety hitatra hatrany amin'ny faritra Nosy moa izay tandrifindraona mety ho raha ikotroka izy ny ambiny dia mbola hijanonao maina aloha amin'ny
na voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay 9 ka hatramin'ny 17 degré celsius ho an'ny afovoantany ary 17 ka hatramin'ny 12 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefany Madagascar 20 ka hatramin'ny 5 degré arapahana voavinavina amin'izay andron'ny zoma izay hatramin'ny sabotsy dia mbola andrasana hatrany ny orana ho an'ny tapany faritra andrefany Madagascar no ilay faritrandro ratsy hatrany moa no mahatonga ny izay rotsakorana izay ny Météo raikotrika izay ho an'ny faritry Boensy, ny faritry Betsiboka, ny faritry Bongolava ary ny faritry Melaky mety hiditra ho an'ny faritra Analamanga ihany koa. Ny ambiny kosa indray amin'ny ankapobeny dia mety ahitana tandrifondraona na orana malefaka toy ny any amin'ny faritry Dianasa, Vasy, ny faritry Sofia, Mbatsoa, Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana, ny any amin'ny faritry Vatovavy, Fitovonany, Atsimo-Atsinanana ary koa ny avoantany Iray Manontolo. Maina kosa ny andro ho an'ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimo-Andrefana ary ny faritra Anjoy. Raha ny maripana mifandraika amin'izay misy fidinana ny maripana raha ho an'ny afovoantany dia tombanana 14 ka hatramin'ny 17 degré celsius ary ny any amin'ny ilany Atsinanana ihany koa dia 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana voavinavina ny any amin'ny ilany andrefana tsy dia misy ny fivana-goavana amin'ny ankapobeny satria dia 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius amin'ny ankapobeny ny maripana toka mety mahatratratra any amin'ny 13 degré celsius ho an'ny atsimo andrefana. Dia izay ny Météo tamin'ity an'io ty raha-pizindray fotoana manaraka veloma tompoko.